Faly miarabantsika rehetra amin'ny anarana mahafinaritra Jesosy Kristy ary dia faly miarabantsika ihany koa nahatratra ny taona vaovao isaorantsika n'Andriamanitra fa hay Andriamanitra no manome tombonandro, hay Andriamanitra no manome aina, hay Andriamanitra no manome antsika fofinaina dia havan'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany dia matoa izany tsika nahazo taona vaovao dia Andriamanitra mbola manome tombonandro antsika. Izany akory tsy midika hoe ny olona maty tany aloha rehetrarehetra izany hoe tsy nomen'Andriamanitra tombonandro, nomen'Andriamanitra izy ireny fa mbola mahafinaritra be satria manana ny fiainana mandrakizay rehefa maty ny olona dia ianarantsika eto foana izany fa rehefa maty tsika dia afaka manana fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra manana ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Androany ary misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Habakoka 3:7-7 sy 9 dia hozaraiko amintsika androany. Averiko ilay izy Habakoka 3:7-7 Ovakiko aminao ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ohabolana 3:7-7 sy 9. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na dia tsy mamontsy aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra, nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra famonjena. Inona ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izany? Ny toe-pontsika, ny fiainantsika amin'ity taona ity izany dia izao. Mety misy zavatra mety sendra tsy mety amin'ny fiainantsika. Ohatra ny tenin'Andriamanitra hoe mety mamboly ianao nefa tsy mamokatra, nanao zavatra ianao nefa tsy nety. Mety misy amintsika ankizy izao, mety misy fotoana bedy. Dia rehefa bedy ve ianao dia tsy hideran'Andriamanitra intsony? Dia nefa tsy izay no tian'Andriamanitra iainantsika. Fa tian'Andriamanitra tsika mety misy fotoana mety bedy ianao fa izao toy izy foana ny fideranan'Andriamanitra. Mety misy foana tsy nety ny zavatra nataonao mety nahazo naoty tsy tsara ianao tany am-pianarana fa toy izy foana ny fideranan'Andriamanitra. Mety misy fotoana ianao malahelo be fa izany akory tsy midika hoe antso ho any am-piangonana fa nalahelo be androany. Tokony mitohy mideran'Andriamanitra foana tsika na inona zavatra mitranga amin'ny fiainantsika. Fa indraindray mantsika rehefa misy zavatra sosotsosotra tsika na malahelo tsika na tsy nahomby tsika na ohatra hoe nanao lalaotsika, nanao jeu de resitsika dia tsy hivavaka ahoana. Tsy izany tiany Tompo iainantsika. Fa teto dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa na inona tsy mety amin'ny fiainako, na inona mbola tsy mety dia izao izaho hiravoravo amin'Andriamanitra foana, dia izaho hideran'Andriamanitra foana. Dia mandritra n'ity taona ity hisira be dia be indray ianarantsika mba hahatonga antsika tena hideran'Andriamanitra. Mino fa nahafinaritra antsika lesona ny anarana tandroany. Habakoka 3:7-7 sy 9 dia manambara hoe ninona zavatra tsy mety amin'ny fiainako izaho mbola hitohy hideran'Andriamanitra, izaho mbola hitohy hivavaka foana, izaho mbola hitohy hiaraka amin'Andriamanitra foana. Fa tsy hoe rehefa misy mahasosotra anahy any am-piangonana dia tsy hivavaka intsony fa mila mivavaka tsika, mila manakaiky an'Andriamanitra foana tsika. Tahian'Andriamanitra daholo amanaraka indray.